Anisan'ny laharam-pamehanay ny fanehoana fa manaja ny kolontsaina malagasy izay eto amin'ny Ravinala Airports. Niavaka arak'izany ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa ho an'ny mpiara-miasa. Niarana nangatsaina tamin'ireo sampandrarahany seranam-piaramanidina teny amin'ny trano tsiranana vaovao n'Antananarivo izahay ary faly tokoa ireo mpiara-miasa nanao fitafy mandravaka ny lokon'ny sainam-pirenena. Nanolotra arendrina sy taratasy fividianana entana ihany koa ny orinasa mba ahafahan'ny ankohona tsirairay mankalaza ny fetim-pirenena. Ho fanamarinana ihany koa ity hetsika izay manandanja eto amin'ny firenena ity ary ho fanarahana ny fomba amam-panao dia nandray anjara tamin'ny diabean'ny arendrina teny amin'ny seranam-piaramanidina ireo vady aman-janaky ny mpiara-miasa. Izany rehetra izany dia nitoto saina tao anatin'ny fanajana ny fenitra fiarovana amin'ny ERP na hoe toerana natao handray vahoaka, fotoana izay nahafinaritra sy mamy ho an'ny rehetra.